Pejim-baovao afatanteraka no entina amintsika manaraka. Hatreto tsy mbola namaly ny fitakinana ataon'ireo mpirakitra raha ny ministeran'ny fitsarana izay ministera mpiay azy ireo. Ny 9 aogositra lasa teo no tapitra ny fehim-potoana. Tokony namaliana izany fitakinana izany ka eo anatrian'izany indrindra dia nanambana ny tokona indray ireo mpirakitra raha manerana ny Madagasikara. Iverina hitokana ny mpirakitra raha eto Madagasikara orian'ny fivoriam-be izay ho tanterahan'izy ireo raha toa ka mbola tsy mamaly ny fitakiany ny ministeran'ny fitsarana izay ministera mpiay azy ireo. Araka ny nambaran'ireo farany dia efa tapitra ny fa 9 volana aogositra teo ny fehim-potoana 2 volana nomen'izy ireo ny ministera ahafahana manatanteraka izany fitakiana izany. Hatreto mbola tsy nisy ny vali ny fitakian'izy ireo. Mbola tsisy zavatra azo amin'izao satria ny fampanantenana aloha tafiakatra teo amin'ny 900 raha ohatra ka ny zavatra rehetrarehetra nampanantenana zany no azo dia mba fa 900 zany 900 ny fitakiana no azo ohatran'izay fa hatreto zany ny zavatra rehetrarehetra nampanantenana tsisy azo daholo na dia iray ary nampanantena izy versement dia tsy azo iny versement iny hatramin'izao nefa izy ny teny hoe inonjato isa io versement io moa zany ohatrany hoe fiakarana grady ny any andafy ary anananeny sy tatiana alefandreo avy any ny frantsay misy mihitsy hatramin'ny greffier premier grade zany zay no rafitrindreo any nenay aty nefa ohatrany zonona tsy akatra mihitsy ny mandra-pahatonga ny farany carrière anao zany miditra greffier des services judiciaires dia greffier des services judiciaires mandra-paharetirety fa tsy afaka miakatra amin'ny grade na greffier en chef. Io zany no isan'ny takinay fa nampin'izay moa misy anatin'le statut-nay zany le régime particulier le fiakarana grady nefa tsy ataon'ny ministera hatramin'izao. Tamin'ny andron'ny ministra Bakolalao nefa nisy ho zavatra tamin'ny 9 hatreto zany tamin'ny 9 fa 10 taona lasa zay tsisy ny olona mandeha retirety mba eritrerety moa zany raha ohatra ka amin'ny corps hafa na polisy na zandary ohatra tsisy miakatra fa hanao aza iny dia aza mandra-pahafaty mety tsisy olona kosa andeha hanao any concours hiditra ry zay zany anisan'ny takinay fahatelo efa nampanantenena ihany koa le izy hoe azonareo dia mandraky ty androany zany tsy azo le izy nataky direction zay ato satria tsisy autonomie mihitsy zay agnatin'ity ministeran'ny fitsarana ty fa ohatra ny omby mialatsiny amin'ny greffier namagna manerana Madagasikara raha mampiasa zay teny zay hoe ohatra ny omby zany fieritreretan'ny ministeran'ny fitsarana sasantsasany le olona agnatiny mieritreritra zay an'izay zay zavatra tiana hampanovina anay no atao zay tsy tiana hampanovina rehefa tsaratsara dia mpanovin'olo-kafa dia mba nitaky zay autonomie kely zay zany zay nangataka io direction io. Isan'ny fitakian'ny mpirakitra raha ihany koa ny ananan'izy ireo fitantanana manokana saingy na dia efa nivoaka aza ny didy mahakasika izany dia tsy mbola nisy ny fanatanterahana hatramin'izao. Hatreto mbola tsy manana ny fahaleovantenany ny mpirakitra raha. Atsy aloha tsy voafaritra satria efa tapitra ny fehim-potoana nomenay andreo tapitra tamin'ny 9 volana aogositra teo satria ireo ny teny hoe mba manaova geste kely ianareo amin'ny fiverenana miasa dia tonga dia mivaly io zavatra io efa andalana aby io dia mandraky ty androany izy zay efa nanao geste anatin'ny 2 volana zay tapitra tamin'ny 9 volana aogositra fa zay kosa mba mila mivondrona kely alohany anaovana an'le fitokonana zay fotsiny tonga dia tsy nahatonga anay tonga dia niverina fa mbola hanao fivoriam-be zany zay io rehefa misy zany ny assemblée générale tonga dia tapahanay na amin'ny andron'io assemblée générale io na raha firy jour aorinan'io fa zay zao zany efa miandry topiny zay assemblée générale zay fotsiny raha vao misy assemblée générale tsy maintsy migrève ny vokany raha ohatra ka tsy mivaly aloha ka zay. I ministera ty zany ohatrany hoe manao be marinina raha vao fitakiany greffier io tsy ahoandreo rehefa migrève anao io tsy grève na zahoanareo io fa raha fa vonina omenay na 100 taona nefa anao raha vao tsy mihetsika io tsy omeny zay zany zavatra misy. Nanamafy ireto farany fa hiamafy ny fitokonana raha toa ka esorina amin'izy ireo ny asan'izy ireo amin'ny mampanatoa ny asa eny amin'ny fitsarana izay fahefana nanan'izy ireo.